Salama daholo androanisika de ndondray raha hiresaka ny tontolon'ny zavakanto izay tena naisan'ny maro raha vantany vao nahita any sariny Black Nadia sy ny vady andefo mandriny izay vao nolazainy teto ampahabe masontsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy lasa izay fa nisaraka izy ireo kinanjo nefa tsy izay ny sary izay tanolona niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy Facebook tamin'ity androandroany ity fa toa sarin'izy sy ilay olona tiny manao mariage ao anatin'ny robe mariage sy manjaika costard mo ilay lehilahy tao anatin'izay sary hitan'olona niparitaka tetitsiro izay ka nipisipitso ny mahakasika an'izay sary izay no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasatsika hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany asadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany am'sisy tonga tamatagazy tsy apetrasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary maro ny gaga ary tsy vitsy ny nametra-panontaniana amin'ilay hoe nisaraka ve sa tsy nisaraka i Black Nadia sy ilay vadiny izay vao nolazainy ampahabe masontsika iny fotoana vitsy lasa izay nahitana any Black Nadia ny gogogo ny tomany raha naneho ny alahelony tao anaty pejiny Facebook ny tao neo amin'izay mahakasika ny olana ara-pitiavana izay misy amin'izay satria nilaza moa izy tamin'izay fotoana izay fa nisaraka izy sy ilay olona tiny ary tao anatin'ny fotoan-tsarotra ilay olona tiny no nandao azy ka tena maharary azy izay ary tsy takona nafenina moa izay faharariany izay ka izay no nahatonga azy nanao an'ilay vidéo izay niparitaka tetiteroa tamin'ny ilay ranomaso migogogogo mameno ny tambazotra sosialy Facebook moa tamin'izany ary tsy vitsy tamin'ny malagasy sy ny mpankafy azy moa no nankahery an'ny Black Nadia raha vantany vao nahita an'izay izy nitomany tao anaty tambazotra sosialy Facebook izay indrindra fa ireo vehivavy izay mitovy aminy ary ireo izay misedra olana ara-pitiavana ihany koa dia niezaka nankahery azy ary nanome tsiny an'ilay lehilahy vady andefo mandriny avokoa izy ireo tamin'izay fa lehilahy tena tsy manjary ho izy ireo satria ao anatin'ny fotoan-tsarotra ve ny vadinao vao ialanao fa lehilahy tsy mba mahazaka lazonady mihitsiny ka izay tsy mba lehilahy fakavady ho izy ireo tamin'izay fotoana izay raha toa ka tahaka an'izay ny toetsainy ilay lehilahy vao misy olana kely ianao dia iny izy fa lasa mandositra anao sy ny olanao ary avelany eo ianao hiadirery fa tsy mba tahaka ny lehilahy sasany izay tsy mamela ny vadiny sy ny olona tiany hiadirery ao anatin'ny olana izany ary na ino kidona na ino kitranga dia miady eo foana iny lehilahy iny miaraka misalahy amin'izay olona tiany zay ao anatin'ny izay fotoan-tsarotra sy ny fotoana mamy izay ka izay raha teo moa ny tena fitiavana izany hoe tsy mifamela mihitsy na ao anaty sarotra na ao anatin'ny fotoana tsara indrindra fa ao anatin'ny alahelo sy nafaliana izay dia miaraka eny foana raha ohatra ka tena fitiavana no iarahana amin'ny olona anankiray fa tsy sanatria akory zavatra fa no iarahana fa rehefa misy olana kely na ihany koa araka ny fitenenana an'ilay hoe rehefa hitady lentika ny sambo dia iny ianao fa mandositra fa tsy ohatran'izay ny tena fitiavana hoy ireo izay samy naneho ny heviny tao anaty tambazotra sosialy Facebook raha vandany vao nahita an'izay Black Nadia ny gogogo ny tomany tao anatin'ny pejiny izay ao anatin'ny izay alahelo ny tanteraka izay gaga nefa ny rehetra raha vantany vao nahita an'ilay sary niparitaka tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity androandroany ity raha vantany vao nahita ny sarin'ny Black Nadia sy ilay olona tiny ao anatin'ny robe mariage izany hoe tena mianjaika be izy roa mivady tao anatin'izay sary miparitaka tetitero izay fa tena ohatran'olona tsy nisaraka mihitsy ny raha ny fahitana azy mbola ao anatin'ny buzz ihany ve ireny rehetra ireny sa tena marina eo indrindra ny mpankafy azy amin'izao fotoana izao no mametraka an'izay fanontaniana izay satria mantsy raha izany mpanakanto Black Nadia izany dia fantatsika tsara fa mpanakanto manana ny lazany fa na dia eo aza izay lazany izay dia matetika ihany koa ny tenany manao anirony karazana buzz irony mba hahatonga an'ireo mpankafy azy hisavoritaka etsiroa ao anatin'izay tambazotra serasera Facebook izay ka sao de sanatria resaka buzz fotsiny ireny rehetra ireny ka mody natao hoe nisaraka nefa dia hamoaka ny rakikira na ho ihany koa rakitsara vaovao indray amin'izay mantsy vao mivoaka ilay rakikira na ihany koa ilay rakitsara dia iny fa manaraka avokoa ireo rehetra izay mpankafy an'ny Black Nadia efa hatramin'izay ka hatramin'izao
raha samy niezaka nizarazara aniny sary iny ny rehetra nilaza anilay hoe félicitation Black Nadia et Tsiroa ary samy nanome teny fankahirezana sy teny farintsoa any Black Nadia avokoa ny rehetra raha vantany vao nahita an'izay sary zay nefa tao ambadika an'izay sary zay nefa rehefa tena nijerena tsara ilay izy dia namoaka hira vaovao i Black Nadia izay hira slow mahafatifaty no sady mampifendrifendro mihitsy izay hira slow an'izay ary tao anatin'izay hira slow an'izay mo no noentiny nampita hafatra amin'ireo mpankafy azy amin'ilay hoe anjara ny vadiana ka tena tsara izany hoe manana olontiana izany ary tena hira mifono fitiavana tanteraka izany hira slow izay navoaka ny Black Nadia izany. Fantatsika tsara i Black Nadia rehefa mihira slow izay dia miavaka raha samy mpanakanto ao anatin'izay fihirana hira slow izay satria tahaka maheno anirony mpanakanto vazaha izay kalaza any andafy mihira slow irony raha vantany vao mahita sy mandre an'izay hira slow izay navoaka ny Black Nadia efa hatram'izay ka hatram'izao izay ary isan'ny tena mampiavaka azy izany fahaizany miangaly ny hira slow izany ka tena mahay mihira raha izany Black Nadia izany miaraka amin'ilay feony manga mampifendrifendro ary tena mampitehandeha alina mihitsy raha vantany vao maheno an'izany feony Black Nadia ao anatiny izany hirany slow izany. Ho fehiny izay dia nahtsaro ho voafitaka ireo rehetra izay mpankafy Black Nadia tao anatiny fahitana an'izay sarin'izy mivady tao anatiny robe mariage sy ny maro hafa izay satria mantsy voatsela ilay hoe nisaraka kanefa tamin'ity herinandro ity dia hita azy ireo tao anatiny izay robe mariage izay ka noho izay dia hatray zara no mety hiafarany izay buzz lava ataon'ireo mpanakanto kalaza eto Madagasikara izay tahaka an'itony Black Nadia itony ho ireo zay mpankafy satria mantsy efa tsy fantatra itsony ny tena marina amin'ny zava-misy marina sy ny zavatra izay inina atao mba hanaovana an'izay buzz zay mba hatonga an'ireo mpankafy hanaraka tsy tapaka any pejin'izy rony amin'ny maha-mpanakanto kalaza azy ireo zay. Fantatsika tsara nefa fa isika malagasy dia isany olona izay tena curieux ao anatiny izay fahitana ny fiainantokantranon'olona izay ka zaran'olona aza raha vantany vao mahita an'izay hoe nisaraka iranina sy iranina na ihany koa ny ady mivady iranina sy iranina ka iny fa roboka daholo ny rehetra manaraka tsy tapaka any pejy izay ahitana anirony karazan-dravatra misy savorovory lava isan-karazany irony. Fa hoy zahay hoe na nisaraka ianareo na tsy nisaraka ianareo dia tsy tokony atao resabe sy buzz lava izay hoe fisarahana voizina nefa rehefa aveo tsy nisaraka akory. Fa raha ohatra ka vita mariage soamantsara mo ianareo mivady dia mirarisoa ho anareo sy ny tokantranonareo mba aharitra hatramin'ny farany izay avy ety amoatahoata gasy. Mitera lahy sy vavy ary mameno ny tany izay moa ny tsodrano avy amin'Andriamanitra ho an'olona mpivady izay. Ka dia andrasantsika eto ara ny fanazavana avy amin'ny Black Nadia mahakasika an'izay sary hita miparitaka ety Tsiroa izay fa ny efa hita dia namoaka clip izy ao anatiny ilay hirany vaovao no nahitana an'izay sary izay fa iandrasantsika ihany izay fanazavana avy amin'izay. Izay zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tao matawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirarisoa.